Miaraba antsika rehetra indray amin'izao takarivan'ny alakamisy fa folo ny volana desambra roapolo sy roa arivo zao. Raha mpitso zoma raiky amby folo desambra roapolo sy roa arivo zany dia hanao fifidianana tsy ara-dalàna amboletra indray ny fitondrana Rajoelina, ka hitombo indray zany ireo loholona izay mazava ho azy fa loholona doublon hanampy ireo mpitondra doublon efa tsy tambisaina eto amin'ny firenena, fa tsy mahagaga raha manao plongeon any amin'ny antsana ny firenena ankehitriny. Ny isariako ny saintsika dia ny tenin'ny olo-malaza anankiray, tsy izy zany fa ny chancelier Willy Brandt izay nitantana any Allemagne tamin'izany fotoana. Hoy izy mantsy hoe, asehoko anareo mazava sa raha voavaky, hoe n'oubliez jamais celui qui laisse commettre une injustice ouvre la voie à d'autres injustices. Raha dika tsotsotra zany de rehefa mandefitra manoloana ny tsirariny ianao dia manome lalana ho an'ny tsirariny hafa indray. Resaka marina tokoa zany voalazan'izany satria nanomboka ny taona 5 sy 4 arivo nisy ny fanonganam-panjakana, izay zavatra tena tsy rariny ary tsy ara-dalàna. Voalohany teto amin'ny tany malagasy no nisian'izany fanonganam-panjakana izany. Nanaiky maro no voafitaka ka nanaiky sy nandefitra ny tsy rariny sy ny tsy ara-dalàna isika, dia niteraka tsy rariny sesilany hatramin'izao andro anio zao dia mbola mitohy. Raha mpitso zany mbola hisy fifidianana tsy rariny, de mbola izy koa voaka ny fifidianana tsy rariny rapitso io zavatra hafa tsy rariny hitranga koa, resaka fanovana-dalam-panorenana tsy rariny, satria efa tany amin'ny zavatra tsy rariny ny aingan'le zavatra rehetrarehetra, satria tsy rariny ny fanonganam-panjakana dia tsy misy afa-tsy zavatra tsy rariny no manaraka rehetrarehetra. Rajoelina no hoe nanao ny fanonganam-panjakana, fa raha mijery akaiky sy mandinika isika dia chargé de mission fotsiny any Rajoelina. Olona Rajoelina zany olona tsy fotony tsy havita ninino zany raha hoe ny tenany izy tenany, fa ny tao ambadika dia ny fitondrana frantsay notarian'i Sarkozy. Ary zay ny tena zavatra tena tsy anekena ary tsy anekena mandrakizay ny zavatra nataony, satria miraitsy kombakomba amin'ny fahavalo-pirenena dia ny mpanjana tany zany. Frantsay ny tao ambadika satria
ny frantsay rery ihany i Sarkozy na de nilaza ary izy fa hoe fanonganam-panjakana io a de nakato tsisy afa-tsy izy no nakato an'iny fanonganam-panjakana iny tamin'ny andro sy ny fotoanany. Ary mbola ry zareo ihany koa no nanindry ny resaka natao tamin'ireny hoe feuille de route ka nahatonga ny Rajoelina izay mpanongam-panjakana nanongam-panjakana nandrava ny rafitra efa misy no navela hitatana, zany hoe tantana ny tetezamita makany amin'ny zavatra ara-dalàna, zavatra tena zavatra tsy misy heviny satria ny olona nandrava ve no andrasanao anangana. Ary porofo zao fa folo taona angaran-kidiny zao 5 volana nataony lasa 5 taona, zany hoe efa nihoatra amin'ny mandat ray. Tao ambadika izay izy mbola izy ihany nanindry ny fitondrana Rajaonarimampianina zay izy no nahatonga azy teo, de mbola io izy tafaverina eo amin'ny fitondrana io amin'ny fomba tsirara. Ka ny tiako lazaina dia tsika zany de tsy ho tafavoaka velively raha ny olona nandrava no antenaintsika anangana, satria misy fitenenana na citation zany na tenin'olo malaza koa tiako zaraina amitsika dia ny tenin'ny Albert Einstein zay kalazalahy fizisianina manam-pahaizana tapipahaizana zany tsisy zay tsy malala, mazava de mazava ny zavatra teneniny. Ozy mantsy hoe il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Raha dika raha sehako amitsika vetivety zany mazava, tsy tena mazava moa sary zay. Raha dika tsotsotro zany amin'ny teny malagasy dia hoe aza mananteny tsika fa ireo nahatonga ny olana no amahy zany, satria hitondra olana nametrahana azy teo de ny fiverenan'i Madagasikara eo ambanin'ny zogan'ny fanjanakany frantsay, ka tsy izy no antenaintsika aza manantena fa izy no andeha hanavitra ny Madagasikara, andeha hamerina ny nosy malagasy sy hoe hamoaka antsika amin'izao fahasairana an'izao fa vao metsika hiletika any amin'ny mangitsikitsoka hatrany raha mbola io filoha io no eo amin'ny toerana io. Ka rapitso zany dia verina indray ny saritsary-pifidianana, ary mazava ho azy fa ny akamaroan'ny loholona na majorité ny loholona ho lany eo dia mampaty IRD efa malaza amin'ny resaka doublon. Dia
hitombo indray zany ny tsy rariny satria ireo olona ireo no anisan'ny androm-panjakana manapaka ny lalàna mitondra tany sy ny fanjakana, zany hoe tsisy lalàna valona zany fa na lalàna andeha hitondra ny firenena any amin'ny kizo sy anaran'ny firenena ara dia andalo eo mason'izy ireo l'olona doublon ve moa inona no ataon'le l'olona doublon fa tsy avy de tonga izy de tonga de lany zay mandalo olona baikona angady tsy inona ty filaza azy angady tsy mahatapakahatra fa kofehy manara-pantsaitra fotsiny ka tsy misy zavatra antenaintsika zany amin'io fifidianana io. Ny antoko-mpanohitra moa de nanao boycottage zany hoe tsy nanaiky an'izany fifidianana efa mazava fa fifidianana tsy misy heviny zany ka tsy nandray anjara, tsy nanolotra candidat fa na izany aza dia tokony arahantsika maso akaiky ary tsy avela andeha amin'izao fotsiny io satria ohatrany mamevahana sy mame lalana ny ratsitsika rehefa ohatra ka nanao izay nefa hitazana fotsiny fa tsy maintsy mijoro. Inona moa ny sakana antsika vahoaka malagasy? Inona no nataon'ny Rajoelina tamin'ny 2024 rehefa teo amloana ny lazainy fa hoe tsy rariny sy tsy mety? Inona nataony? Midina teny an-dalambe izy nitarika ny olona. Inona moa misakana antsika tsy hanao toy izany rehefa hita fa zavatra tsy rariny, tsy ara-dalàna, mandika lalàna tsotro zao de mbola avelantsika anteny zavatra tsy rariny de ho avy indray ny tsy rariny manaraka. Izy moa zao vao farany teo nilaza fa ampangina omby basy eran'ny Afrika hono, zany hoe tena faly izy ary voninahitra ho azy hono no nandray anjara tamin'izany ka hoy teo vavany satria izy moa de mpitaribato vilambava araka ny fahafantarantsika azy, hafa ny tenenin'ny vavany fa hafa ny ataon'ny tanany ka manoloana an'izao zavatra tsy mety zao de tokony hilahatra tsika, tokony hijoro ampiseho ny tsy fanekentsika ny fifidianana tsy rariny satria raha avelantsika andeha amin'izao fotsiny io de ohatrany zao hatramin'izao mitrango zao zay zavatra rehetra nitranga rehetrarehetra teo zavatra tsy rariny daholo fa de voaterina telina daholo satria be fanteferana loatra raha malagasy ka de na de efa mihinana tsy fihinana sy divotry ny fako aza de mitsetsetra fotsiny sy ny menimenina ihany ka raha feheziny zany dia maro izay zavatra tsy rariny nataony'ity fitondrana Rajoelina ity hatramin'izay nahafantarana azy ka mandrakandroany zavatra faute gravy eo anatrehan'ny firenena ny fandikana lalam-panorenana ohatran'izany ary ny olona menomenona moa tsika zao amin'ny resaka hoe mitaky demokrasia tsisy zay tsy miantsoantso sy miorakoraka an'izany na mpanao politika na ny vahoaka fa
olona mpanonga-panjakana zany hoe zavatra anti-demokraty zany. Zany fahotana mahafaty lehibe indrindra manoloana ny demokrasia. K'olona nanitsakitsaka ny lalam-panorenana, nanitsakitsaka ny demokrasia ve no andrasantsika hampiatra sy hiaro hampiroborobo ny demokrasia dia manofinofy atoandro eto isika. Asa demokrasia inona aloha fa dia avelako eo iny fa filoha zavatra manana problème mara-tsaina tsy afaka amin'ny tsara-tena, tsy mahalala intsony ny mety sy ny tsy mety, tsy hiala noviana aminahany eo araka ny eritreritrintsika zany hoe miala ho azy eo hoe tsy hiala eo zany io. Be zay nanao beloha teo zay ny tondra tsy nanao zavatra tsy mety ary tena fikotra ary tena namono vahoaka mihitsy talohan'ny alany teo, fa itya dia tsy ho moramora. Zany hoe tsy maintsy hiala izy na tiany na tsy tiany, fa tsy olona 2, 3, 4, 10 arivo ve hiady amina olona firy tapitrisa na manana basy tafondro ary ianao na firenena taiza na firenena taiza, rehefa mitroatra ny vahoaka dia tsy maintsy milefitra sy mipirina. Ary ny tena loza ary ny tena mampatahotra dia tsy misy maharay aman-dreny zany filoha zany. Tokony ray aman-dreny ohatran'ny hoe rain'ny firenena, tsy misy mahatompona andraikitra an'ity rangahy ity, satria zany filoham-pirenena zany zavatra iakinan'ny aim-pirenena zany e. Zany hoe zany filoham-pirenena zany no tokony hiantoka, izy no garant tompona andraikitra amin'ny maha iray ny vahoaka malagasy. Zay aloha ny voalohany tena andraikin'izay. Faharoa dia maha iray tsy mivaky ny tanin'ny repoblika malagasy. Raha le voalohany hoe resaka hoe maha iray ny vahoaka malagasy dia raha mijeritsika ankehitriny dia tena misara-bazana tanteraka ny vahoaka malagasy. Hitantaratra zany eny amin'ireny hainao manjery sy ny réseaux sociaux. Facebook moa tena betsaka n'ity antsoina hoe compte fako ity, zay ny fitondrana no manosika azy ireo hanohitra ireo mba maneho ny heviny sy manao ny fitarainany amin'ny alalan'ny réseaux sociaux, satria efa tsy avela aneho ny heviny eny an-dalambe ny olona tsy mahazo miteny. Any sisa no mba ahafahantsika toy izao ataoko izao isaorana amin'ny Facebook, ahafahantsika miteny sy maneho ny alaherintsika. Raha dinihana nefa dia tena ohatran'ny tsy misy dikany mihitsy ary ohatran'ny hoe tsy misy tompona andraikitra, satria tsy manaitra azy mihitsy amin'ny maray aman-dreny azy ny fanenjehana eo amin'ny resaka Facebook. Eo anie matetika dia mibasy sisa angamba ny tsy misy, fa raha misy mibasy efa mifampitipika raha mifamono samy malagasy. Misy no tsy mahay maneho hevitra fa dia mandeha amin'ny fomba maloto, miteny ratsy, manambanimbany olona sy ny karazany. Fa tsy misy zany ny ray aman-dreny tokony mijoro hoe tsy mety zao ry zareo,
tsy mety zao ry vahoaka fitsika malagasy raha ihany fa de any dia samy manao zay adalany eo fotsiny ka rehefa tsy miteny ianao zany a dia piraitsy-kombakomba na complice ny filaza azy dia mpampisara-bazana ianao zany. Resaka contefako ary koa tsy misy fahatongava-tsainy zany na ataontsika hoe prise de conscience momba n'izay zavatra zay ka mba mamerina ny ireo diso lalana ary mampitandrina mihitsy amina maha-filoham-pirenena azy mba hiverenana amin'ny lala mahitsy fa de mihoatra moa avy any ambony ary tsy antenainy izy raha am'izay lafiny ray zay satria araka ny teneniko teo a tsy ny olona nahatonga ny olana no antenaintsika amaha izany ary eo de faranako ny amaranako ny resaka am'izay resaka hoe toetra tsy mety eo am'le filoham-pirenena zay tsy misy maharay aman-dreny azy satria tsy manao marina tsy manaja lalàna na araka ny filazana hoe tsy tan-dalàna velively satria nanentsika ireo mpitondra teo aloha zany hoe nanao natao zay nanonganana ny ravalomanana zay nanelingelina ny tombontsoa amin'ny frantsay ka natao daholy lazaina daholy navoaka daholy ty resaka fanaratsiana na atao tsotsotra amin'ny teny hoe diabolisation resaka hoe fivarotana tany moa no voalohany nolazaina fa fahadisoana be vava nataon'ny ara-valomanana tamin'izany firifiry zay tany efa lafo sy namidy zay tato anatin'izay folo taona taorianany fanonganam-panjakana zay be lavitra nen'ny ravalomanana tsy hiditra lalina am'le resaka hoe niaraka tamin'le resaka anina koreana fa resaka tsy misy zavatra hoe varotana fa resaka bay amin'ny fideotika ny filaza zay hoe zao a misy tsao fa misy mivarotra indray nosony tsio tsy tsao moa zany fa efa misy profo mihitsy ary efa manara-maso akaiky an'izany ny vahoaka rehetra ka eo zany a de ty koa ny teny malaza nataony Albert Einstein zay efa voalazako tetsy ambony manam-pahaizana ary manana fahendrena hoy izy mantsy hoe la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Dikan'izay zany raha dikatsika amin'ny teny tsotsotra teny malagasy de hoe agegena ny fanohizana zavatra ratsy efa tsy nety nefa mampanantena vokatra hafa tsara kokoa zany hoe nanohy ireo zavatra nenjehiny lazainy fa tsy nety ngiara-joelona tsy avy folo na avy zato na avy arivo na avy alina fa avo anampitrisany eny zany hoe raha nanao foadisy
Ravalomanana sy ireo teo aloha, izy nanao fois 1 million. Ka fen'izay a de tsy hisy mandrakizay eto Madagasikara izany resaka demokrasia zany raha mbola io Rajoelina io no mitondra ny firenentsika. Tsy hisy ny fitantanana madio na bonne gouvernance, tsy hisy ny fahamarinana na justice, tsy hisy ny mangarahara na transparence, fa itoy ary iamafy hatrany ny fanararotam-pahefana sy ny tsy maty manota. Io efa hita fa efa manomboka feheziny daholy ny fitondrana, manomboka any amin'ny fokotany, any amin'ny fokotany no efa alainy ny fitondrana hatrany amin'ny conseiller fokotany hatramin'ny any amin'ny fotoa efa io, de io mbola ho alainy ndray koa ny antemeran-doha olona. Zany hoe lasa ohatran'ny fiara tapaka frais zany ny firenena malagasy, satria tsy misy mpanohitra anara-maso sy anitsy ary sakana rehefa misy zavatra tsy mety. Ny mpamilika io moa raha teo permis vorotsiloza, satria tsy ara-dalàna ny nangalany azy, ary ny tena loza de permis catégorie B vorotsiloza no hitondranao camion poids lourd semi remorque, fatsika amin'izany loza mananontanina sy mandindona ny firenentsika, satria raha izao ny fandehany dia mizotra makany amin'ny fanjakan'ny olo-tokana sy ny didiky felebetsika dia ny jadona izany. Ny malagasy de ema antitra hatrany ny vahoaka, reo ataotsika hoe atenatenany reo classe moyenne de efa tsy mahavelona ny tena intsony amin'izao andro, tsy mahofa-trano, tsy mahaloan'ny jiro, tsy mahavita sakafo ara-dalàna. Reo mahantra moa reo tena tsy manana, efa tsisy antenaina intsony, fa kosa etsy andaniny iroborobo hatrany ny aferaferan'ireo be kolikoly sy ireo doublon zay manao ny politika ho fitediavana fa tsy fietretena sy fanampiana sy asa ho an'ny tanindrazana. Ka tsy magaga matoa raha mahanitra ohatr'izao tsika ny ny akamaroan'ny vahoaka, satria olombitsy ny manangona ny harena rehetrarehetra ary tsy mizara ary tsy miady ny tombotsoam-pirenena. Ahoana moa no tokony hisian'ny hanohanana amina tany ny angaran-janahary ohatran'ny Madagasikara, tany midadasika, tany lonaka, ala tsisy fetra, firy kilometatra ny habean'ny morontsiraka Madagasikara, firy no habeany zany hoe fari-dranomasintsika zany. Tsy misitraka an'izany ny velively ny malagasy, satria trondro fanjony kely akanjejo kely mba hoe ataontsika, fa hatramin'izay andron'ny fanjanahantany ka mandraka androany dia ny vahiny misitraka ny hazan-drano, ny harena rehetra ao anatin'io ranomasina io sy ao ambanin'io ranomasina io, mbola tsy resahantsika akory.
tsy mendrika an'izany ny vahoaka malagasy satria isika ihany no mamono antsika samitsika ka manetana sy miangavy antsika rehetra mba hijoro tsy hitazana fotsiny tsy rariny satria voatsela akory zao de mivoaka indray hoe namidy misy zavatra faridranomasina namidy amin'ny Sinoa indray sika mandeha tsisy zato kilometatra 20 kilometatra de efa samboriny miaramila frantsay satria hoe mivoaka amin'ny faridranomasiny Madagasikara ka mila mihetsika itsika fa tsy filoha ohatran'izao mihitsy no hanavitra amin'ny firenentsika araky ny efa nolazaiko in-telon'ny taona teo hoe inona ny antony ka dia mampahery antsika rehetra ary koa mangataka antsika rehetra hijoro hatrany tsy anaiky na basy marovava na inona ho atsangana eo am'lohanantsika io tsy anaiky ny tsy rariny fa hijoro sy hanolotra zany hatrany mba hijoroany zany hoe firenena malagasy vanona sy malagasy manana ny asiny sy ny ajany masy mandidy eo amin'ny tany zany ametraka amin'ny veloma daholo indray tompoko manaraka indray